ilve, amin'ny herisetra, amin'ny vola, na amin'ny fahefana, fa fanjakany fitiavana, tsy mila basy zay, tsy mila herisetra izay, tsy mila fanalambaraka olona izay, tsy mila lainga izay, fanaovana ny marina. Ary zay ny hampaharitra fitiavana. Raha ty olona tafiditra anatin'ny fanambadiana, samy tsy manao ny marina, tsy haharitra zay havako. Ary asa manome tinan'Andriamanitra, ny atalatsika olombelona izay. Fa io fanjakam-pitiavana io tiany Kristy hapetraka, tsy azon'ny mpianatra io, tsy azon'ny olona io hatramin'ny farany. Anka fanomezan-tiny no azon'ny Kristy. Raha ten'Andriamanitra ianao, miala teto, alao vavotony tenanao. Tsy izay anefa. Tsy ho totosa ny lalam-pamonjenatsika olombelona, raha sanatria tafiditra tao anatin'ny fandry ny fakapanahy, hampiasa hery. Vitan'Andriamanitra n'izay, vitan'ny Kristy izay tsy. Atany am-piandohana masy tantaran'ny Kristy ity. Asa. Io mampanontany angamba anisan'ny zavatra tokony hipetraka amintsika amin'ny fotoanan'ny sampakazo tahaka an'izao, sy eo amin'ny lalam-piainatsika ihany koa anontany isa marina hoy Kristy. Lay Nazariany, lay mpanao mahagagana, lay tahaka an'izao, omena sary. Dia vela tapenanao anatin'iny sary iny olo, sarany tsy afaka mivoitra, mihotra, miova, hiaso, hiatsa. Eo Andriamanitra manome lalana antsika ity ny lalana. Andeha isota ho an'ny Jerosalema. Nandritra ny zatao renany fankalazantsika ny fetiny Noely isika. Dia niara-dita amin'ny Kristy niakatra tsy moramora ho an'ny Jerosalema. Nampianatra izy tamin'ny lalana nizorany niakatra ny Jerosalema iny. Nanambara tsy moramora tamin'ny mpianatra hoe izao aneka hijaly ary ho vonoina. Lala fanafitohinana ho an'ny Pierre zay, sanatry io izy. Raha mba ho avy aminao zay, tsy azo ny veroka. Tsy azo ny visavisaina tao an-tsaina, fa izay ny zavatra ahazo an'ity olona rahan'ity fanananteny izy. Sasany aza diso hevitra, hatramin'ny tadiny reny hoe mba ataovy eo ankavananao ny ray amin'reto zanako reto ary ny ray eo ankavananao. Fantatrareo very zalany zavatra hanjoanareo, ho sakanareo hoe nina, sakanay, manao tahaka atsika ry havana rehefa ahazo mbateny. Ino anareo Andriamanitra ray zany, ino anay tokoa. Ino anareo eny eglizy, ino anay tokoa rehefa reo vo miteny ny fiangonana, tsy marina zany, mantay ave. Inona moa tsy ataotsika raha te hahazo batenytsika te hahazo sakramenta? Ataotsika zao rehetra zao, eny mopera, eny mopera. Ampanaovina zavatra aza ny filakevitra hoe jereo io, eny mopera, verina mopera, io fa tsy mihetsika ny tafo fa trano mopera io. Miteny apetratsika ny fampanantenana, tandre miavana, manahirana ny. Mila ombateny, veriranitsy mihoatra an'io. Anao veriranitsika. Amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Satria rehefa nanontaniana ny fiekepinontsika, inonay tokoa, inonay tokoa. Lavinay Satana, idi. Avy eo ary amin'ny dady arabe, tsy inona ry ity, manao voalavaka koa. Zay hoe dia mba mahomby, zay hoe dia mba rarina. Sao no mitatena lahatsika amin'izay fotoana izay. Eo, ianareo tanora ihany koa. Amin'izao fahatanoranareo zao te hanao zavatra lehibe. Ary vitanareo aza ny manova an'izao tontolo zao anatin'ny ray mpimasy. Raha zany lehibe ataofan'izao iny, raha zany an'izao atao. Ola tsy teo. Ola tsy nomenangady amin'ny tanana dia vita io, vetivety io atao. Mba meongady moa vita raha io. Zany hoe ny hafanamboana anareo ny tanora sandiavana. Mitaikefa mbola tsy ao. Ary enoy, ary io no ilazako aminareo tanora mpianatra.
rehefa mahazo diplôma anareo, diplôma taratasy iny. Isaorana an'Andriamanitra ny filofosanareo nampiany ny ezaka nataon-dray aman-dreny, nazao anareo diplôma ambony, hiasa ianareo. Hita amin'ny fiainana anareo, misy mpampianatra vaovao miandry anareo any dia ny ray aman-dreninareo. Reo zokonareo zay efa nitandraka tamin'ny taorana io, hanome hery, manome fanazavana aminareo hoe izao ndray lalam-piainana anaka. Enoy ary atao reo ray aman-dreninareo, reo zokonareo, reo mpampanabe anareo, ilainareo zay zavatra zay, hamitatena ianareo hiavaka. Ary nandrora mety lana ianareo, raha manilikiky andreo olona ireo, ilainareo reo. Ireo namono tena ho anareo, mahatonga amin'izao taorana misy anareo zao. Inona ny tsy nataondreo ray aman-dreninareo? Niantoly, nanao an'izao rehetra zao, mitadia an'izao rehetra zao, ny antony tiany ianareo. Ary tiany olona mitovy amin'ny be sy ny maro. Zay izy. Dia tsy fandaliana mpiloana, satria andalina hoe ahoana ny tenan'Andriamanitra amiko, eo amin'ny sehatra misy ahoana ny fotoiainanako an'izay. Tasao anao tahaka ny mpianatra matoky amin'ny sabatra, tsy ahavozy azy, ampiriny ny fahasaomatiny io. Fanlalana tadiavin'i Kristy olona vonona, ny afohy tena ho an'ny namana, zay izy. Tiatsika tian'Andriamanitra, ary lalana izorana, lalan'i Kristy, lalany azo fijaliana, zay samaty ny miditra riavana. Zay samaty ny miaraka amin'ny Kristy, ary eza atao robo-drano ray miangavy, lalindalina sy lalina dia mandeha, mienitra, mandrotra mienitra tsara lelinjato, tsy fanao. Fa kosa alalino ny finoana io, ary isaorana an'Andriamanitra, isaotanareo zay ireo mpanabe ao amin'ny mitafika, mamolavola ary koa manome ireo programa maro samihafa, ahafahana mandalina ity finoana ity. Tsy vita indray mandeha izy, tsy azo indray mandeha io finoana io, fa fidiranao ary fandalina anazy arahany vavaka. Eto ry havana, no anisan'ny taoko mbola niteneny ny pamparay masina, tandremo izy. Ny fandalina mpinona sy ny vavaka tsy afisarahana. Ary aoka ianareo ahalala hoe ny firitsahana voalohany tio vavaka io. Rehefa ty vavaka ianareo any amin'ny fikambanana, any amin'ny vomeran'asa any, aza mahatoky, aza manatena fahita vokana. Asan'Andriamanitra io, miaraka aminy, ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny fitsaoana ny sakramenta masina, eo mifandraisany Eukaristy, zay izy. Io ny fototra fa mitady zavatra hafa. Tsy misy reraka tonga any an-dakilasy matory am-pitorana, satria tsy ampy ny sakafo. Satria reraka ny dia lavitra be, reo zay rehetra ireo atenareo. Ireny lalana, lalany azo fijaliana ataonareo miaraka amin'ny Kristy. Atolory an'Andriamanitra ireny, atolory an'i Kristy, ary ho sampitra mandrakarivan'ny lalana, zay kory tsy ampigelika. Izay kory tsy milaza tsy azo atao ary ataotsika tamin'ny farany. Dikan'i Kristy, izay niantotsika amin'ny fitiavany, nitari-dalana tika. Lalany azo fijaliana eo, ilay azo fijaliana sehatra mahamenatra tamin'izay fotoana iray. Ny tsy ho lany vonoana amin'ny azo fijaliana. Kristy tsy niemika, nandroso izy, atseo. Ilazany amintsika hoe fitiavana no anaovako an'izao, lasa vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra ny azo fijaliana. Tsy araky ny anaovantsika azy ankehitriny atao haingo eto sy roa, misy lakroa sorasoratana amin'ny tany iaino izy. Aza sorasoratany iny. Atao maomponao ao ilay lakroa. Io tadiavin'Andriamanitra satria mahenitra ny foa mampanahanao rehetra. Aza variana ny etsika. Mahavita zavatra be. Ary mampisaota an'Andriamanitra no ahitanareo maro be tahaka an'izao. Velona ny fiangonana, mila nareo velona tahaka an'izao, ary mandray andraikitra ny fiangonana. Antenay, fa lay Andriamanitra tiantsika tsy diso anjara amin'ny fahasoavany tika, hanome hery atika, hanome ny fahasoavany atika. Ty zay Andriamanitra be fitiavany zany no haninitra ny fiainantsika manontolo.
Grazie.